Pejany foninatrano no amaranatsika ny fampalalam-bavao amin'ity takariva ity. Nosatarina androany teny amin'ny fokotanan-dota-penaka teny ny asa fitoriana filazantsara manerana ny tokantrano indrindra ihany koa ny eny an-dalambe eny ny FJKM Ambohipo sy ny FJKM Andota-penaka fitiavana no niarany sala tamin'ny fanatanterahana izany etsika izany. Mbola rotsy rakoton'irainy sy mamolasoana evodrano no mitondra ny akon'izay. Tafiditra ao anatin'ny asan'ny fiangonana ny fitoriana ny filazantsara ho an'ireo mponina ka isan'ireo nanatanteraka izany indrindra ny FJKM Ambohipo izay niarany asa ihany koa tamin'ny FJKM Andota-penaka fitiavana. Teny amin'ny fokotanina Andota-penaka araka izany ireo andian'olona izay nifampitsinjara 420 groupe ka 520 olona isaky ny groupe izay nitory ny filazantsara manerana ny fokotany Andota-penaka. Asan'ny fiangonana mihitsy ny hoe ny manao ny fitoriana ny filazantsara ary amin'izao fotoana iainantsika izao vao maika ilaina satria be da be zany izao ny tsy fantatry ny olona ntsony aiza ny tokony aleha inona tokony eritreretiny dia izay mahatonga ny hoe kristiana miverina tena midina ny an-dalana mahafatatra ny olona Jesosy Kristy mitondra fiainana ary hoe afaka manova amin'ny fiainany. Dia ny eto Andota-penaka moa zany dia niantso anay avy eny amin'ny FJKM eny Ambohipo dia niara-ny asa izay ny FJKM Andota-penaka sy ny Ambohipo amin'ny fitoriana ty Andota-penaka. Tena hoe zava-dehibe moa zany hoe vaovao dia misy an'ilay film hoe Magdalena, film amin'ny teny anglisy izy io dia Madagasikara zany zao no fahazato amin'ny fiteny na havitana azy dia vita tamin'ny teny malagasy zany dia Magdalena androany dia eto Andota-penaka ny voalohany andefasana azy. Anisan'ny foto-kevitra izay novoizin'ireo izay tonga nitondro ny filazantsara moa ny fikolokoloana ny finoana sy ny fo amin'ny fandraisana ny Kristy. Fomba nitorianay anazy dia tianay handray an'i Jesosy Kristy ho mponina mihitsy izany ilay olona tsirairay. Amin'ny ankapobeny aloha na ny teny an-dalana na ny teny tokantrano dia saika nandray anay daholo. Ny sakana moa amin'ny fandraisan'ny olona filazantsara ny ankabeazan'ny olona moa izany hoe te handray aloha mangetaheta daholo ny olona amin'ny ankapobeny ny handray amin'ny filazantsara fa eo amin'ny fanatanterahana anazy moa izany nireo hoe izay hoe satana no mandreporepy ny olona dia voahodina ny fon'ny olona hoe mbola ivily amin'ny zavatra hafa. Mbola hitohy manerana ny firaisana eto an-drenivohitra ny asa fitoriana ny filazantsara izay tanterahan'ny rodorodo-pitoriana ka azo anjara amin'izany avokoa ny mponina eto an-drenivohitra. Tokola sy tompoko vavy ny songadina tamin'ity takariva ity dia ny fanohanany antoko gradilo afo ny Andriamatoa Roland Ratsiraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Isaorana fenao tokola sy tompoko vavy sy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-bavao izay ary rarina ihany koa ianao tsy mbola isaraka amin'ny fahitalavitra ma-TV mandrapatonga ny marainandro ary tohatra ihany koa ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV. Isaorana fenao tokola sy tompoko vavy ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.